tsy ho ela dia hiditra sekoly indray zanakitsika tsiraikay avy satria iramalala fa nandeha tany amin'ny fialatsasatra rehetra tany izy teo aloha teo mila fiomanana zany mila fiomanana ary fiomanana maromaro no tsy maintsy fantatra tokony atao alohan'ny idirana any an-tsekoly eo aloha voalohany fiomanana ara-moraly na elako tsiny ny teny vahiny fa fiomanana ara-tsaina fanomanana de sady fiomanana zany hoe de ny mbola tsy tafiditra an-tsekoly ilay zaza de efa miteny sahady ianao fa afaka fotoana kely na azo tenenina mihitsy ary ny daty idirana any an-tsekoly de hoe hiditra any an-tsekoly ndray ianao misy dikany lehibe zay eo amin'ny fampianarana faharoa de efa tokony fantatsika ray aman-dreny ihany koa hoe inona ny zavatra miandry azy any de fantatra zany fa mety hiova amin'ny mpampianatra satria nisolotra kilasy izy ary mety hiova ihany koa mpampianatra na hoe mamerina kilasy ary izy de dikan'izay de omanina ihany koa izy fa mety hiova ny mpampianatra fa tena manarakaraka an'izay tsy janona treo fotsiny fa omanina ihany koa ny fitaovana indrindrindrindra ny fitaovana entin'ny mianatra ohatra zay takininy any an-tsekoly ny kahier ny stylo ny sinisise isan-karazany zay omanina zay efa fantatra fa tsy maintsy hovidiana ary fanomanana ihany koa de ny akanjo entina mianatra na ilako tsinikely ny teny vahiny hoe uniforme raha ohatra manko ka hoe manao uniforme izy de efa tokony ho fantatry ny ray aman-dreny fa akoatry ny fitombony de efa mila akanjo vaovao indray zany reny zaza reny raha ohatra moa ka tsy manao uniforme izy sekoly ampianarana azy de efa tokony anana maromaro isolosoloana etrehanana zany mba ahafahana mampitovy azy amin'ny ankizy tsiraray azadino misy ako ny lehibe de lehibe ho an'ny ankizy ny tsy fahatombana fitaovana entina mianatra na eo amin'ny fitaovana entiny anoratra sy ny sisy zany ary na eo amin'ny fitaovana entiny fitafiana anaovana zay no idirantsika atreo inona indray fanomanana tokony ho fantatry ny ray aman-dreny kosa any amin'ny sekoly idirany any amin'ny sekoly idirany zanakao na mbola hiverina amin'ny sekoly efa nianarany teo aloha izy na hanova sekoly ianao de tokony ho fantatry ny ray aman-dreny tanteraka ny sekoly ampidirany zanany inona ny antony satria ny antony de izao ilaina ny fahafantarana an'izay ahafahana mandinika hoe isy tombontsoa sy hoavin'le zaza ve ilay sekoly ampidirana azy satria sa tsy isy tombontsoa tokony ho hita ao anatin'ny sekoly ny fitaovana ampy zany hoe manara-penitra ianarany ankizy tokony ho hita zay tokony ho hita ao anatin'ny sekoly ny fandraisan'ireo mpampianatra any ankizy fatarina mialoha zany hoe iza mpampianatra andray azy ifampiresao ifampitafao fa aza vela hipetraka ny olana zay vovahana ary raha ohatra ka hoe misy zavatra toetra ananany zanakao na tokony ifandiniana de iresao miloha ny mpampianatra na ny tompona andraikitra voalohany ao amin'ny sekoly